Fa mbola hotoizantsika ny vaovao ao anatin'ny izay lafiny ara-politika izay ihany. Nisy androany ny fiainana tamin'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita sy ny solitenan'ny parlemanta CST ny mikasika ny fangatahana fanatotosana fivoriana tsy ara-potoana moa no nifantohan'ny jinika teo amin'ny rododa. Nitaky nisin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny parlementaire eo anivon'ny CST. Antony izay nambaran'Andriamatoa Laramarsan fa nanantonan'ireto délégationna parlementaire avy amin'ny CST ireto ny fampitava sy ny dinika tamin'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo io maraina io tetsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Zany tonga izay anehoana tamin'ny président-ny congrès satria izay zany efa mitaky amin'ny CST isin'ny session extraordinaire ny fivoriana tsy ara-potoana. Mazava ho azy fa maro zany nosony namana tamin'io amin'ny CST kanefa zao izay le fiaraha-miasa ny antenimerana roa ny androm-panjakana roa zany dia izay ny nanantonanay ny filohan'ny CT mba ahafahana mifandrindra ary izy moa dia nafinaritra ny fiainana satria izy koa nanirezay samy mpandrina ny mitovy zany le izy dia mampiseho koa moa zay le fiaraha-miasa akaiky misy amin'ireo androm-panjakan'ireo ary raha tena mijery marina ny tompontsoan'ity firenena ity sy indrindra amin'ny mpiray-tanin-drazana dia tsy tokony isy sakasakana. Tempoka maro no nambaran'ireo parlementaire fa ilaina dinihana mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana amin'ny parlemanta. Araka ny fanazavana voaray, anisan'ny tokony diniana ao anatin'izany momba ny fandaminana, manodidina ny fanomanana ny fifidianana, momba ny fitantanam-bola-panjakana ary ireo raharaha mafana samihafa eto amin'ny firenena, anisan'izany momba ny raharaha andramena sy ny raharaha fitrandrana ny harena an-kibon'ny tany.